Boca Show, Boca do Show. Várias anos, ele é muito com isso. Fita no curala tem muito funeral. Eu não mandava nada no
Christian fotoana ireo sy ireo mpikambana Andriamanitra miaraka fotoan'ny antenera-pirenena hanomboka ny tapatra oety kaviry sombaboka ekin'ny fotsy miaraka amin'ny findromy kandida ary ery amin'ny akavarana kosa ireo amin'ny miaradia amin'ny fitondràna izany hitantsika zao ny premier ministre ny Christian ety toerana efa nisy moty ny filanjana fanehoana ireo ety antoerana efa nomboka tsy ho ela ny fotoana satria efa miasana ety ireo orale zany ny antokopira mariky ny fanombohana ny firenena ara-potoana. Tonga ety antoerana.
tombo lasy tombo vavy tombo lasoa eto amin'izao fotoana eto eo nanisy antony koa tonga so eto amin'ny lanonana manetiketika fankana fomba ofisialy ny lanonana izay ataontsika amin'ny fivoriana ny antenera-pirenena faharoa amin'ity taona teravakolo amboarivo. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, c'est avec un grand honneur et un réel plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture officielle de la seconde session ordinaire de l'Assemblée nationale de Madagascar. Araky ny fomba mahazapatsika fanaratsika ny firenena malagasy ihany koa dia hosokapotsika amin'ny hira-pirenena malagasy izao fotoana izao ary arahana amin'ny hiran'ny fanevany antenera ihany koa izany rehefa aveo hotariany amboaram-peo zany. Ainsi, nous allons commencer la cérémonie d'aujourd'hui par l'hymne national de Madagascar, suivi de l'hymne de l'Assemblée nationale de Madagascar. Sampai kabar fanambohana ny filohan'ny
si fampiarana ny andininy fahatelo. Angarana fahatelo no nitsika anatiny dia ampahafantarana isika araky ny fitsarana laharana fa aotra telo ACC AR tamin'ny 2023 dia Ramatoa Venanosy Zita no toerana ny solombavahoaka Remy Di Jean izay mandry tamin'ny 22 juin 2023 honorable Venanosy Zita. Ari miarahapanao zay atao fitovy iraranao avita azaka zilavany ny agity izay raisinao mananoany mba fandriasanao any honorable Zao Jean zay manana be tefatonao fa tsy volasatana ianao. Izao isika dia anivo fahatondrara dia miangavy ny consoratra Ramatoa présidente de l'Assemblée nationale honorable président Ama Yandini Patrick Awita. Soka Ramatoa Flua na tendera firenena na mlefitenena mba manana sejarahana askari. Anjing Fatima Aulana Pandena Difuri Aratona Isanton yang tendera firenena di Faresa ni Kompifuri Jadi sejarahna Wekuma Namukan talata bulan di bulan Mei di Kompifuri na bulan Arti talata Fate bulan Oktober Zai satu karena izin Arti Fandana dilakukan Fei akan bulan Pajakan Sobat. Makasih juga Ramatoa luar biasa di mungkin dia Ramatoa Prime Minister lehibe ny gouvernement kollezialy izay mitantana ny raharaham-pirenena Indrimaika na ny asam-pirenena Indrimaika. Andriamatoa Floany Anteniera Andrina Manginakely azafady mangataka ny fanajana aoka angina ary aoka itony azafady ianareo fiambana ao amin'ny foromaharitra ny Anteniera firenena sy ianareo solombavambahoaka namana atsaina. Nareo ministra mpiambana ao amin'ny gouvernement kollezialy sy manatrika entona. Andriamatoa Floany vomiera firenena mahaleo tena misana ny fifianana na Andriamatoa président Sony zany. Ramatoa Floanefiny vomiera firenena mahaleo tena misana ny zolombelona na ny vice-présidente CNIDH. Andriamatoa secrétaire panjakana eo anivony volankevitry ny fampihavanana malagasy na koa monsieur le vice-président du CFM. Ramatoa sy Andriamatoa isany maso ivomba anatrika entona. Mesdames et messieurs les représentants des corps diplomatiques, Ramatoa sy Andriamatoa solotena ireo fikambanana iraisam-pirenena sy ny fiarahamonina ara teknika sy ara-bola rehetra. Mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, Andriamatoa Floany
Académie Malagasy, le président de l'Académie Malgache. Ianareo mpikambana ao amin'ny ray aman-dreny mijoro. Ianareo mpandraraha namana, mpiara-miasa ato amin'ny antenimieram-pirenena, izay Taliana Andrimatoa, sekretera jeneraly. Ianareo mpanao gazety, avy amin'ny haino aman-jery samihafa. Ianareo olo-manakaja ambony sivily sy miaramila izay manatrika entona araky ny lalàna misy anareo tsirairay avy, tompolahy sy tompovavy. Mihady volo no fiaro ny tanàna, ny taretra fiaro ny fanampy. Isika antenimieram-pirenena kosa no andry iankinan'ny repoblika. Sokafana androany indray, ity fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa fanaontsika ity. Koa isaorana ilay Andriamanitra ray fotoa no antoky ny fahatanterana izao fotoana izao. Na ianareo vahiny manakaja, manatrika etona, na isika tompotrano raha teo, dia hatao ho toy ny bango takatra ny fiarahabana ka indray mivotirina ihany. Arahaba zarazara, tompokolahy omekasa tompovavy. Mielohan'ny anombohana ny lahateny dia mamela ahy aloha ianareo raha anolotra ny fiaravana manokana an'Andrimatoa filohan'ny antenimieran'ny olona vaovao. Ramatoa izay fanarabatsika teo izy governy nanosy vita hotely ny ACC ka dia enganenao koa aleo alasana amin'ny isainao. Ao koa ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny district n'Antsirabe faharoa. Honorable Randrimana Soaly Fred, izay voafidy baolina kitra raha ao izy sana miarabanao atolatoa fotoa ny federasiona ny baolina kitra amin'izany falany manao amin'izany toerana izany. Izy reny ihany fa mbola misy koa ny honorable député zany Rakoto Arsonirina Fenoer Jolie solombavam-bahoaka voafidy amin'ny district Ambodiatsika izany ho komity mpanatanteraka eo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra. Ao ihany koa ny honorable Henri Jean-Michel, premier questeur de l'Assemblée nationale, solombavam-bahoaka voafidy tao Beandroy, lany ho filohan'ny faritra ny baolina kitra ao amin'ny faritra Androy. Ao ihany koa ny honorable Fernando Germain Berton Gianassi, solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy lany ho filohan'ny faritra ny baolina kitra ao amin'ny faritra alaotra hoango. Reha antenimieram-pirenena nareo honorable ka akaro avo ny lentany baolina kitra eto Madagasikara sy ny taranja zany taranja izany satria ny vahoaka malagasy dia raha afaka mahalala fampakafoy amin'ny baolina kitra. Tompolahy sy tompovavy ho toy ny mahazatra mananjointsika solombavam-bahoaka indrindra ny vahoaka ahafantatra ny asa vita ny fitsidihana maro nandritsy ny leranderam-potoana
fivoriana ny intercession izany. Maro dia maro anefa izy ireo, koa noho ny fotoana voafetra, tsy ahafahantsika mivalapatra amin'izany, dia asaina tsika rehetra hitsirika ny tranokala ny anteneram-pirenena. Asa goavana telo angamba ny andro ambarako eto no asongadina eto, dia ny mahakasika ny mahazava-dehibe ny diplomasia parlementaire. Dia ny fanasana filoha ny fanasana ny filohan'ny antenimera malagasy avy amin'ny parlementa européenne tao Bruxelles, izay tamin'ny fotoana fahasivy sy septambra teo. Tao koa ny asa nateny solitena ny anteneram-pirenena malagasy tao amin'ny nosy Maurice voahaingana teo ao anatiny ihany ny diplomasia parlementaire, indrindra miopana amin'ny fanelanelanana amin'ny olana mety hitranga eo amin'ny firenena mahakasika ny fifidianana izany. Ary teo ambany ny fiahiny association parlementaire de la francophonie. Teo ihany koa ny fitsidihany Andrimatoa filohany antenera pirenena Opena dia son excellence Vlavolu eto amintsika izany, ary izy ihany koa dia filohan'ny APNAC Network Against Corruption. Nanao tapitra Moïse tamin'izany ka nambarany ny isan'ny sakana ny amin'ny fampandrosoana sy ny isan'ny sakana koa amin'ny fandriam-pahalemana, ary indrindra sakana amin'ny demokrasia dia nifisiany kolikoly. Ka atao aoriany tapitra moa dia nisy ny fankanakanova-dresaka niaraka tamin'ny Cour des comptes, PNUD, Samifine, Bianco, CSI, PAC ary ARAI. Avela koa ny amin'iny ny sisa dia jerenareo zany any amin'ny tranokala amin'ny site ny anteneram-pirenena. Tokilasy vavy mahakasika ny raharaha-pirenena dia veriko fa fotoana izao ivoana amin'ny fahanginana, manoloana ny fiainam-pirenena izay andrasany be sy ny maro. Betsaka ny fanontaniana mipetraka eo amin'ny rehetra manoloana ny fiatrehantsika ny fifidianana. Zovy ny olo-pirenena tsy olina manoloana izay zoto fifidianana izay, misy ny tsy fitovia-pijery amin'ireo mpifaninana izay tonga hatrany amin'ny fidirana any an-dalambe ny fitakiana ny vahaolana. Tamin'ny ndondoza ny firenena tsy azo dia tsy hita ny hetsikatsy na ny tavatavatsy sy aroa. Ao ny fitakiana maro samihafa mbola atao mian-danina, ary ao ny finiavana iroso hatrany araky ny voalaza ny lalam-pandrenana ataony ankilana. Mitoetra eo anivon'izany rehetra izany ny filohan'ny antenera pirenena. Iaraha hita fa sarotra ny toedrara ary ny kitontoana ny lalana izorana ahatongavana amin'izany. Koa manoloana ny fizirizirin'ny an-daniny sy ny ankilana, na dia teo aza ny fanelanelana maro samihafa, ny sosokevitra avy amin'ny heverina eto amin'ny firenena, eny hatrany amin'ny avy ivelany azy. Nanao ny FFKM, tao ny Organisation des Nations Unies, ny SADC, ny Organisation des Sociétés Civiles, ny Francophonie,
sy ny sisa sy ny sisa. Mba niarana amin'ny pasa iray tsy mivava izay mety tsy hofantatra ny hafarana ary tsy misy mahafantatra izay haseho ny ampitsy itsika. Amin'izao fotoana izao dia iainantsika izany atao hoe impensé juridique. Koa aleo misoroka toy izay mitsapa. Samy malagasy ka tsy tokony hifandrava. Misy fotoana mampiavaka antsika malagasy dia ny fihavanana. Tsara noho izany izany zavatra izany dia tsara ny fifanatona, fifampiresana ao anatin'ny fifanajana sy fifandalana izany soatoavina izany. Tsy midika fa resy, tsy midika fa ambany ny fanatona, tsy midika fa diso, tsy midika fa resy ny fiakena ny fahaisoana ho any an-daniny sy ho any ankilany. Atsahara ny fifandramita izay tsy hitondra fitonena aoka hiverina amin'ny filaminana. Fenitra demokratika ny fahalalahana maneho-hevitra ao anatin'ny fanajana ny lalàna. Ho any antenimieram-pirenena dia manaja ireo fenitra ireo. Ny politika rahateo mazana tsy laozan-drongorono fa ny safidin'ny vahoaka ihany, ny fifidianana ihany. Ny fifampiresanana eo an-databatra boribory no mamarana an'izany rehetra izany. Izay tsy miady olombody fa izay tofo sarisary. Eto ary zahay dia manentana ny rehetra mba hanaja hatrany ny zo mahaolona les droits humains sy ny isiny ny tsy isiny fampiasana kely sy ny fifandramitana ao amin'ny endriny rehetra na avy amin'ny an-daniny na avy amin'ny ankilany. Tsapanay tato fa manindry fotokoa ny tanjony filaminana. Varijary antsena samy midoka ny azy ho masaka, samy milaza azy ho manana ny marina avokoa. Fa aoka hifanaja tofo fa zava-poana sy ny zavatra rehefa tsy ao anatin'ny fitonina. Zava-poana ny zavatra rehetra rehefa tsy ao anatin'ny fanetritena. Tsy misy ilaza ny marina isika tokana ny fahamarinana dia Andriamanitra ao an-tampo. Izay manaky tezy daholo manetsikady fa izay mahatsinjy fo mampitsahatra fifandirana. Hoy ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny ohabolana toko 5:9. Tokolasy tovovavy eto ary dia mitodika manokana amintsika ato amin'ny antenimieram-pirenena ny tena. Misaotra sy makasiraka anareo solom-bava-bahoaka tsy akanavaka fa ity andro fanjakana misy antsika ity no tsy ahitandresaka ary azo lazaina aza fa milamina ho tohisantsika izany ka takiana ny tazomana hatrany ny fahamatorana ka tsy apiditra ny antenimieram-pirenena amin'izay faneho-hevitra
ataony tsirairay any ivelany. Fa ny ompevitra izay ataontsika any ivelany dia amin'ny anarantsika sy amin'ny fandrisenatontsika amin'ny firenena politikatsika tsirairay any. Fa ny antenimieram-pirenena dia tsy tokony fipotranana. Fa rehefa ny ivelany kosa dia samy manana miheviny ny solombavam-bahoaka tsirairay. Ilaina ve ny mampatsiahy antsika solombavam-bahoaka, ny andraikitra masina iantsoroantsika, ivelany mampanao lalàna antsika mantsy dia manana diko isika amin'ny fanelanelana. La médiation parlementaire. Raha misy ny olona miantso antsika solombavam-bahoaka tsirairay aho mba handray andraikitra ijoro amin'ny fisoroana izay mety ho fifandrafesana lalina eo amin'ny tanahy sy eo amin'ny sambo prentan-draza, eo amin'ny fiarahamonina zany, na eo an-tokantrano zany, na eo anivon'ny firenena. Ajoro eto anivon'ny antenimieram-pirenena noho izany ny sehatra hifanakaloza-kevitra na ny espace de dialogue izay andraisan'ny rehetra anjara, indrindra fa isika solombavam-bahoaka izay manana ny sata ara-drarina sy ara-banana. Satria ny antenimieram-pirenena misy solombavam-bahoaka no autorité légitime et légale. Tena ny vahoaka ny solombavam-bahoaka ary sy ny hery ara-hevitra hoentina ho an'ny firenena izany. Ny faniriko dia hivoaka tsy misy henatra fa ara-ambonahitra isika satria ahavita adidy eo amin'ny firenena isika rehetra alohan'ny famaranana ny fetom-piasanantsika satria efa pitsidika ny fin de mandat. Koa mampilaza soa no horaisitsika amin'izany famaranana ny mandatsika izany. Tompinazy tompom-pavy, zahay atao mipolomaritra dia nandray ny adivinay ka efa nanomboka mandrafitra mitokataratasy mirakitra ny asa vitatsika tato tamin'ny mandritry ny 5 taona fetim-taona nesantsika izay, ary isan'izany ny efa fahavitany boky ny rakitra ny varavarana misokatra izay nataontsika tamin'ny fianaratsoa tamin'ny 27 juillet 2022 fahatserovana ny mikasika ny tompolahy Lucien Xavier Michel Landrena-Ranjaka filohan'ny antenimieram-pirenena tamin'ny 1977 ka hatramin'ny 1991 ary tompolahy Ralaivelo Daniel izay solombavam-bahoaka teo aloha ary petana ny fianaratsoa. Efa mivoaka izany boky izany. Everiko fa zava-dehibe hoentsika rehetra io voandalana io rehefa mody isika amin'ny farany fotoam-piasana hanaporofona amin'ny vahoaka fa miasa marina ho azy ireo sy nanaja ny andro ny safidianany antsika. Ka ilolota tely anareo hiantsoroka fary ary isakerika akondro ivirana change. Tompolahy sy tompovavy aloha amaranako amin'ny teny satria lavalava ihany izay. Feno izany dia tsotra ihany ny afatray ho an'ny mpanao politika sy ho an'ny vahoaka malagasy. Atao fotoan'ny diakana, jereo ny aloha, todiho ny aoriana. Ary ao ka samy hitsenjo ny hoavin'ny tanàna isika rehetra, fa tsy hitia tena ka ny ankehitriny ihany no hojerena. Manoloana izao toedrarano izao dia aoka mba samy hanokana fotoana na folo kely monja aza mba hivavahana ho an'ny firenentsika. Ho antsika vahoaka ihany dia alaviro ny fifandrafiana noho ny antony ara-politika. Tandrovo mandrakariva ny fivavahana ary ny fihavanana fa io no tsy rava
sy ny fifankatiavana fa izany no mampiray. Tsy misy soa azo avy amin'ny tabatabana korotana. Koa mirary soa sy mirary fampiazana ho an'ny vahoaka malagasy ny antenera-pirenena mba ho ambinjava manasatra angeny ahita ny hevitra hiadanany ankonany fombantsika mandrakarivan'ely Andriamanitra. Velovatsy soava tovavy. Ho satria misy vahiny manakaza izay tonga manatrika antsika eto ary avy any ivelany dia mamelany ianareo raha hitondra ny kabary amin'ny teny vahiny ny tenako. Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et les représentants des partenaires techniques et financiers, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai déjà formulé mes bienvenus à votre endroit, mais je pense toujours qu'il est toujours de politesse et une tradition qui me tient à cœur, c'est de vous présenter, de vous formuler la bienvenue au sein de l'Assemblée nationale, ce temple de la démocratie. Et merci d'avoir répondu à nos invitations. Ceci manifeste l'intérêt que vous éprouvez à l'endroit de l'Assemblée nationale, des institutions de Madagascar et de notre pays. D'habitude, je cherche les mots pour formuler mon discours. Mais depuis toujours, intervenir publiquement n'est jamais chose facile et chose aisée. Et avoir la carrure et les points de mes prédécesseurs des années 70 et 80 n'est pas à la portée d'un premier venu. Un des nôtres, l'illustre politicien et grand orateur, Lucien Xavier Michel Ranzac, un homme de droit, honnête et réputé par son intégrité, ne mâchez pas ces mots quand il s'agissait de l'intérêt général. Sincèrement, j'étais tentée d'agir comme ce grand monsieur. Mais ma lucidité me ramenait vite sur terre. Et compte tenu du contexte que nous traversons actuellement, j'allais oublier que dans mon pays, toute vérité risque de déranger certains esprits. Défendre l'intérêt général pourrait même être source d'ennui. Je me sentais toujours frustrée connaissant mon caractère et je me suis vite ressaisie. Et au même moment, le courage et l'amour de mes concitoyennes et concitoyens que je ressens au plus fond de moi-même m'ont poussée à me tenir droite et ferme dans mes propos. Ce ne sont pas les mots qui manquent pour définir nos problèmes sociopolitiques, mais je ne vais même pas les aborder. Surtout nos déficiences économiques et à contre-cœur dans cet hémicycle. Je ne déplorerai qu'avec des métaphores le mode de gouvernance
qu'on implante depuis quelques années dans notre République. Je ne vais pas non plus chercher à accuser ni à récuser qui que ce soit, à récuser l'unilatéralité de la prise de décision, tant bien à bon escient ou bien des décisions démesurées, adoptées peut-être à l'encontre de la démocratie, des schémas et des politiques initiées à l'opposé des droits fondamentaux et des droits humains, ceci sans minimiser l'utilisation de la répression, sans doute, morale et politique, pour nos concitoyens. Et je comprends que il n'est pas toujours facile de conduire un pays dans de telles circonstances. Mais il est un constat que la démocratie est en perte de vitesse. La situation se définit par quelques phrases. Notre pays ne va pas trop bien. Je ne serai pas sincère. Je vais dire que tout est au beau fixe. Notre peuple est en souffrance. C'est un constat de nos défaillances. Notre civilisation, hélas, est en faillite. Le fiavan se dégrade. C'est une évidence que je fais partie à part entière de mes observations et je n'en disconviens pas. Il est aussi évident actuellement que personne et depuis n'a le monopole du juste et du vrai. Et j'étais tentée d'aborder l'approche par la voix du peuple que seul détient la solution. Certes, la seule solution réside en la consultation du peuple. Mais est-ce que le contexte sur le non-respect des valeurs et des normes constituerait actuellement cette solution? En effet, les valeurs par le respect nous saisissent et les normes nous restreignent. La vertu humaine, par excellence, exige d'avoir la capacité de discernement du bien et du mal pour s'imposer à se doter des aptitudes morales, de se fixer des limites conventionnelles. Ces quelques actes ainsi observés et analysés, je ne vous mentirai pas si je constate que nous avons et continuons de perdre nos valeurs morales. Les limites morales, normatives et conventionnelles sont systématiquement violées. Dire que dans les conditions actuelles, seule la consultation du peuple par la voie des urnes est l'unique solution, alors que les normes morales et les normes universelles sont loin d'être remplies, certainement la voie vers une spirale de violence et de crise. L'unilatéralisme s'adjuge la raison au gré du pluralisme. Notre peuple en est victime. J'en appelle à nous, institutions de la légitimité et de la légalité, à prendre notre responsabilité. Nos compatriotes ont besoin de lumière. Nous avons besoin de nous exprimer. La liberté d'expression existe.
élus projettent de rencontrer les électeurs, cela dans un certain endroit de notre pays, on dit souvent que c'est une révolte et un affront contre une minorité. Notre pays ne va pas trop bien, disais-je là. On est dans l'impasse. Aurais-je raison de dire que nous sommes bloqués? Un bloc de candidats présidentiels face à un seul président. Je remercie les différentes forces vives de la nation, les structures religieuses et la communauté internationale qui, jusque-là, ne cessent pas de chercher les issues et les résolutions pouvant nous sortir de ce blocage, inhérent, somme toute, à des fins sans doute personnelles au détriment des intérêts communs, car il y a des intérêts derrière ce blocage, tant du côté du collectif du candidat que du côté de candidats sortants, présidents sortants. Je remercie du fond du cœur les pays partenaires et amis de Madagascar et des Malgaches d'avoir initié des échanges permanents, ceci depuis le début de cette crise. Votre présence dans cet hémicycle nous touche de paix et nous honore. Je profite de cette occasion, ô combien formelle, en formulant une sollicitation. J'exhorte la communauté internationale, face à l'urgence, à agir. Je sais et je suis convaincu que vos constats respectifs rejoignent les nôtres sur certains domaines et secteurs. Vous êtes dissuasifs. Le temps n'est plus à la diplomatie, mesdames et messieurs les diplomates. Les germes des provocations pour une guerre fratricide sont visibles et ne cessent pas de s'amplifier. Notre responsabilité respective est engagée, nous, à l'Assemblée nationale. Je vous appelle à avoir cette responsabilité. Et votre responsabilité également, vous, la communauté internationale. Vous êtes là, justement, pour non seulement observer, mais apporter des solutions. Aussi, au détriment, je rappelle d'abord qu'étant alors la présidente de cette assemblée et élue à l'unanimité par toutes les sensibilités politiques, ma conduite avait été et elle sera dictée par cette pluralité de visions politiques. Aussi, au détriment de toutes les affiliations politiques, pour éviter d'être juge et parti officiellement à partir de ce jour, sans renier mon statut de présidente des élus de cette noble assemblée, que je me fais l'honneur de vous informer que je me mets à la disposition de la République et je me priverai d'instaurer la division dans notre chère patrie. Par conséquent, dans les prochains jours, des consultations de toutes les forces sont nécessaires. C'est pour corroborer l'espace de dialogue dont j'ai parlé. Super. Les conciliations et les échanges de vues avec les pays amis de Madagascar se feront.
et l'entente et la collaboration constructive avec les forces de l'ordre seront établies. J'aurais peut-être un gêne à rappeler ces 5 points de blocage, mais je me fais le devoir de vous les partager. Parce que l'on constate d'un côté, les uns constatent d'un côté, les autres de l'autre, de leur côté, invoquent des arguments plus ou moins légitimes et légaux, mais je me fais toujours l'honneur et le devoir de les citer. Le non-respect de la loi et de la Constitution, la partialité de la loi constitutionnelle, la mise en place de revendications de la CENI, le changement du chef de gouvernement, l'élection du 16 novembre, il y en a qui revendiquent l'ajournement, et il y a ceux qui exigent le maintien du 9 novembre. Bref, j'irai, moi, ma position, j'irai là où l'issue de sortie de crise sera trouvée durablement pour l'intérêt suprême de la nation. Car personne ne peut dire qu'il a le monopole des et du juste, tant ceux de l'opposition que ceux de la majorité. Vive Madagascar et les Malgaches. Je vous dis. Amin'ny fomba ofisialy ny fitaoam-pivoriana ara-potoana. Faharoa nampirenena firenena amin'ny taona 2023. Alohan'ny atoan'ny fivoriana dia tiako ny mampahafantatra antsika para-pisoalavy 18 octobre 2023 amin'ny 10 ora maraina dia hisy ny fivoriana mpikambana ao amin'ny barao maharitra izay hatao amin'ny salle de bureau permanent. Ambarantsika sy ny mamabakoka ny andalana eroeny ny tombony fandakarana taona. Miato hatreto ny fivoriansika misaotra ny mampasika. Fandankasika ao anaty efitrano, mety hialana ireo vahiny tariny amin'ny Afrika.
Izany dia tsy indesika tamin'ny mpanao gazety ny praministra lehibe ny gouvernemanta kollegialy fa avy hatrany dia nandao hiala iteny lapa ny antenimieram-pirenena hiezaka fankevitra maromaro isika ao anatin'ireo fampitana mivantana izao ity amin'ny antenimieram-pirenena. Ianao ary tsy manontany. Misy antenenanao avy avelana dia aveo commentainao ratsy l'izy.
Fandariana anankiray fotsiny. No za ivoaka fa tsy mety ho any ataonao. Ianao nge zany kely. Mihemotra kely ary sika. Mihemotra kely dia ivoaka izy tsy. Ameko opportunité anao tsy teny dia avelana no tompony dia lazaina fa hoe mitsoka indray segreva aveo. Ataovy malalaka tsara ataovy Malalaka. za mbola tsy nandahana Aza manakaiky be anazy. Aloha lalaka kely boribory aloha zay maka izy. anao ara mbola sy indisciplineko. Ahoana ny resako amin'ny discipline? Atao kurba tsara Tsisy miroso tsony. Tsisy miroso tsony eo. Miamora kely va miamora. Alors anao imoré kely antinao fandamina. atao bebe kely kurba wa Zao zao le préalable. Teto amin'ny toerana ty za no niteny ray andro hoe raha za tany Kongo za tsy nanao tiran'lay dia navadiky ny sasany zavatra hafa izy loza ho anao zay midikany hoe tsy nanao tiran'lay raha nampiasa le procédure mba tsisy ny olona maty fa na ianao tsy mahay na ianao mahay loatra dia zany vizinao tsy manano any zay aloha préalable satria nareo zany daholo veriko nampianarana anay niaraka tamin'ny journaliste dia zao tadito tsara ty teniko ty refuser de communiquer c'est déjà communiquer mais négativement. Donc ça, je suis un communicant. Ary mivaly teniko mahitsy ary asiko proof. Fa ianao no mety hanova azy asakasakao zay. Carrière-anao io vous êtes la quatrième pouvoir dia anjaranao fa pitaiza olona koa ianao. Donc ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Zay zavatra tsy niteneniko aza teneniko. Zay fotsiny fa namako dolo nareo. Zay olona miantso ana tsy manontany ny cravatte ny couleurany. Fa za nanome numéro téléphone misy dikany. Zay fotsiny préalable kely dia antaniza ny numéro. Isan'ny voalazan'ireo toko politika hoe ny gendarme trano lola arany eny amin'ny eny Akanja manahoana ny fanazavanao mahakasika an'izay hoe ireo no Le maloha laharana. sy ny hoe mifandona amin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Zao fandraisana andraikitra zany tsy mitsoka gendarmerie. Tsy haiko ianao raha firy taona fa raha mijery ny tantaran'ny Madagasikara tsika teo foana gendarmerie ary gendarmerie raha victime noho izay satria misy incompréhension anatiny. Gendarmerie no manana an'iny grenadine lacrymogène io aloha tonga dia azavaina grenade lacrymogène fa tsy bomba fotsiny eo dia efa tokony anitsy ianareo. Inona moa zany bomba zany? Asio adjectif bomba mandatsa-dranomaso fa tsy miteny an'izay ny olona sasany. Ary eto za miteny mety mandratra iny le vy amin'ny lohany iny fa tsy mahafaty. Raha vohevako nareo tany amin'ny 2006-2017 tany jerevo le zavatra navoaka ny jojo tsy tokony hiverina intsony reny teo amin'ny 13 mai nisy ancien président teo daroany nisy garde du corps ny ancien président teo nidaroany fa nanakry tsy nidaroana fa misy basany aminy karasanasika mahatifotsolo izy anatiny eo de manifestation zay fansakanan'ny préfet fa tsy zay dia aveo izay ndreny lasa mitifotsolo olo zany hoe zao famaliko anao gendarme foana voaresako izy anao zavatra magaganangy tsy gendarme mipitra an'le olona anaty tôbile tsy gendarme mbola tenena gendarme tsy voatery ho tianay ny olona fa ny gendarme dia manao ny asany fa zay gendarme manao zavatra tsy mety kosa saiko tsy d'accord rehefa fantatra fanazavana toko mahakasika an'le hoe olona gendarme gendarme rafitra frantsay nanareo ve resy lahatra posta malagasy dia rafitra frantsay mangalanareo ministère anankiray rafitra frantsay anaty constitution tsika mbola misy teny frantsay fa misy fankahalana ary zay ny ratsy be ary zay no anentanako anareo raha itsika zany anentana olona ankahala vondrona olona anankiray nampitany filamina anankiray ampiadina ampitany filamina hafa zay efa nisy teto ny FRS zay zavatra tsy tsara raha tsy mandrava ange ny vonoina dia hiteny anao fa tsy gendarme koa raha tsy mandrava zay zany teny afaka mifampiresaka raha misy zavatra mampiay anareo antsoy za na mandefasa message fa tsy voatery enregistré daholo fantaninao le fanontaniana le hoe misy gendarme tsy gendarme fa ampysarolona gendarme ka manana proof ve nareo hoe fanazavana mahakasika za teo niteny segy anisan'ny olona miteny zavatra manome proof ainao Toma dia tsy nino raha tsy le tokony fantsika za Toma izy za tsy hiteny zavatra tsisy proof ka zay olona niteny an'izay dia sy vitonga izy raha manana proof sary misy visazy ange le sary fa naseho le olona inona moa zany ny tiany ambara le tany Tamatavy
tsy gendarme iny sendra nanao t-shirt misotra gendarmerie fa raha makany Tamatavy ianareo tsy maninona amena tomobile manaova reportage mikasika an'io rangahy io fa io olona bénévole carte bancaire very téléphone very bafle very efa ela be anketsy tavoaka hitan'le alika satria ny alika tsy corrompu tiana antanina misy ny corruption oui misy amin'ny rehetrarehetra na mpanao gazety na aminay misy io na tamin'ny andro Jesoa Kristy efa nisy corruption hoe mianjera anao rembato efa méconnaissance tout corruption ke zany ka tsy hoe any alasora nisy mpangalatra koraiky ka mpangalatra kodola alasora tsika gasy tanindrazantsika malagasy tanindrazantsika tsika ihany ny tokony tsy hiteny zavatra anankiray zay mety mitarika fankalana mitarika aty ary anareo mpanao gazety oa amposeko hiteny zavatra marina raha ty amin'ny gendarmerie manontania ana fa mety proof anao za mbola tsy nandako communication taminareo mihitsy fa tato zareo tsy miteny andeha nitsoka hony seky nandeha nianatra ilaina mianatra tsy marininy akany tsy marininy reny zany taraky ny fankalana tarito kely ny sainao saika nisy mpitondra firenena teto saikana foana gendarmerie de apetrao mifantaniny manina ary tsy mifoanana izy tsy foana aloha izy satria ato amin'ny assemblée na momboka zay misy tsangatana anao faharoa misy namany ampitango filaminana koa miteny an'izany efa tany amin'ny RTA za nanazava zay fa zao ny diso ho an'ny vahoaka tandremo sao de andengiany ny olona tsy tia rehefa ohatra ka ndray andro any sanatria oa foana ny gendarmerie de niresaka fafy de hoe reo le gendarme be deabe reo tsy manana asa tao za andro any miteny proof aminareo fa diso zany raha ohatra ka ndray andro foana ny gendarmerie ohatra ny tany Belgique ohatra ny tany Luxembourg foana ny gendarmerie lasa tafika izay satria izay de miaramila zay le hevitra diso tsisy mba miteny an'izany ianareo iza mpanao gazety mba miteny an'izany mba midro hoe zay reo nianatra mahalalalana andronao gendarme 18 000 satria mifoanana le gendarmerie lasa tafika izy zay tianao polisy afaka manao polisy lasa hoetina le angalana farany nareo au courant fa ao arivonamo zaza mbo tian'ny polo maheriny ao le gendarme reo matinaniny nanompo vahoaka zay mba tsy jeretsika jereo fa miavitsy anareo faly manomboka teny zavatra misy koa fa de misy mandeny sasa satria tsy zay tsy nantenany fa mitombona na mitombona fa rehefa mamaly fantanina tonkorosy zay na afaka manatona any ambro fa ty finitsika ty le manofotsiny zany namba tsy le mantetsi tsara satria mampikorotany tiako aloha na manontany le gendarme manaratra aloha de mamaly za batanio aloha gendarme manaratra tamin'ny Androngo tsy misy nanampy ary olona napiko miteny avy any Manala Londo sy miteny le rangahy le volana alohan'ny oktobra aza ampidina ny olona mpanzakanareo valin'io lafo politika eo ampovoany aby satria manino tsisy fantatrintsony le miaraka am'le anay na iza na iza résultat ny tolona nataonao 5 taona mahazo député anao no hitsaran'ny vahoakanao rehefa tafidana zay nataony teo no hitsarana azy mifanarahanay tamin'le président de zao anao zavatra bebetsika ny farany tsy manao propagande tsony na député namako fa tetezina fotsiny le zava-vita de teneny tiny atao tsy nisy zavatra natao telaka tsy nanangana androasy tanana tato amin'ny assemblée na sady io nananganako tanana voalany dikan'izay le miteny hoe za tsy nanao nininona manderaka apetaiko amin'ny ao aminay a nidirany voay eo aminay fenao ny olona nataony daroako maly nataony baikobaiko aketriny de anao propagande nandeha ampandany ny olona nampandanika de misy gaga ndraiky maninona no mifanaja amin'ny raha valimana zay satria tamin'ny
73 députés ngeen na ngeen nangira kanay yara kam rewe nara ngeen nangira kanay ipe kande se dire ni pek pekonay afara ngeen ran bala ci tane yi sa dik na yara pay tane yi sa lu la chuf dik chazo to chuma me pouvoir am nul otar la latin siaz ataw chun nin fi jul odan la latin yambo bala ci tane lu ko bala mandam na yo fondo sa mandam na bati sini kersi village kai famunul aprecier ni juche ki zam na ro anda po ma aprecier ndo na resi pa kel manja kel smai politik reu pa ka tul fita zani dana to fe zo para recto you sama lala nem siro na res malala nem ro so to podre pa le refishi Yandre. Beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas de crise. Il y a crise. J'ai jamais vu une assemblée pareille où le monde vocifère de son côté. Mais le message que je voudrais passer, c'est que je suis au milieu maintenant. Je parle à tout le monde, puisque ceux qu'on a évincés du pouvoir avant se trouvent maintenant dans notre QG et que je ne travaille pas avec. C'est pas normal, c'est pas logique et c'est immoral. Je voudrais que ceux qui étaient ensemble restent ensemble, ceux qui étaient contre nous restent contre nous et qu'on fasse élire démocratiquement ceux qu'on veut remettre au pouvoir ou mettre au pouvoir. Ça, c'est tout. Et de deux, il faudrait arrêter de monter les gens les uns contre les autres. On dit que c'est les bacartiers, les noirs de bacartiers qui sont contre les pro-Ravalman. C'est faux. Les deux meneurs qui amènent les gens pour se taper dessus ne viennent pas des bacartiers. Ils viennent des environs de Tana, de Manala Lund, exactement. Il y en a un qui est un escroc notoire qui a vendu tout le terrain des bacartiers qui se trouve maintenant dans notre QG pareil. J'accepte pas, je ne travaille pas avec. Je ne travaille pas avec les escrocs, madame. Donc, j'ai lancé un appel pour que les gens se calment et arrêtent de se dire des choses les uns contre les autres. Il n'y a pas de noirs contre les blancs, les bacartiers contre les riches, la classe moyenne. Non, c'est faux. C'est des gens, des écervelés qui n'ont jamais fait de politique, qui se retrouvent maintenant quelque part, que je ne les connais même pas. Je viens dans mon QG, je ne connais personne. Et je ne travaille pas avec. Je suis au milieu. La prise de position de Madame la présidente de l'Assemblée nationale était un peu nouvelle. Est-ce qu'on considère aussi que c'est un espèce de revers donné au gouvernement collégial? Je ne prends pas les choses comme ça. Je suis le premier à dénoncer que c'était illégal. Pourquoi? Le fait d'avoir évincé le président du Sénat est illégal. Pour moi, hein, je parle, j'ai fait 5 années d'études en droit. J'ai beau feuilleter tous les règlements intérieurs, la Constitution. C'est pas possible. Il faut que ça soit lui à sa place. Et s'il se dit qu'il était menacé, on est en train de remettre en place ceux qui l'ont menacé, qui les vincent actuellement. Donc je les connais tous, ceux qui sont là. Il faut que ça se passe légalement. Il n'y a que la loi et le respect de la Constitution, sinon on ne va pas s'en sortir. Mais donc justement, la Christine a quand même fait, c'était un peu comme un désaveu aussi quand même du gouvernement collégial. Dans le sens Elle était élue, je vous ai dit au début, elle était élue à l'unanimité. Il n'y a jamais eu ça à l'Assemblée nationale. Donc les pro-Ravalman, les nous, la majorité, mais aussi les indépendants, ont élu à l'unanimité Madame la Présidente. Et de deux,
il y a eu une entente politique à l'Assemblée, ce qui a permis à l'Assemblée de fonctionner normalement. On a donné des sièges à tous les partis prenants, et elle était toujours au milieu. Donc elle désavoue rien, elle dit ce que tous les députés pensent, elle se doit l'appeler tous les jours, elle est à l'écoute de tout le monde. Et donc les banderoles qui ont été brandies en début d'ouverture de session ordinaire, comment il faut les prendre ces banderoles-là qui demandent à Nsaï de partir? Si on les a écoutées, une table de ronde, il n'y a pas de choses comme ça à l'Assemblée, c'est inacceptable. On a fait ça pendant la période de 73 députés, justement pour permettre au président Ravaloman de se représenter. Jusqu'à l'époque, le président régional Mapian, son équipe, pas lui personnellement, ont tout fait pour que Andrew Adjuel et Ravaloman ne se présentent pas. Moi personnellement, je l'ai pardonné, j'ai fait une déclaration publique. La seule façon de clouer le bec, excusez-moi du terme, à ces messieurs, c'est de les battre légalement aux élections. Et si on est aussi costaud, maintenant, on fait des démonstrations de force partout, donc on est costaud. Si on est aussi costaud, pourquoi ne pas faire une élection normale? Parce qu'on est sûr de notre force à nous. Et pourquoi on s'aventure dans des choses illégales comme ça? C'est inacceptable. Quand vous dites clouer le bec à ces messieurs, vous parlez de tout le monde, quand on fait ça en face. Oui. Mivory amin'izao fotoana izao ireo sombaviboaka miakanjo fotsy ary ampitaina amintsika ity ihany rehefa avy eo ny akon'izay fivoriana izy ireo izay satria dia isan'ny fanambarana raha ny fampitam-baovao voray avy ety atirana ny farany taloha ny fampitana mivantana fa iverina ihany sika miankina amin'ny fivoarany toedrara ety amin'ny antemera pirenena.